Maro ny tanora manana diplôma eto Madagasikara, saingy tsy manana traikefa idirany misehatra asa ny ankamaroan'izy ireo. Hoy ny mpampiofana tanora araka Sandroany, vitsy ny tolotr'asa ary singan'ireo orinasa manokana ny fananana traikefa aman-taonany maro raha ny fanazavana. Tsy hanasa avokoa araka izany ny atsasa manila ny tanora eto Madagasikara, indrindra ireo izay vao nivoaka fianarana teny amin'ny université. Le tolotr'asa mihitsy tsisy, tsy ampy moa izany fa tsy hoe tsisy satria ny tanora be dia be no nandrato fianarana sy navita nefa ny asa tsisy. Moa konko ny asa matetika mitady expérience nefa le tanora vao voaka ny fianarana dia lasa tsy réussir zareo satria tsy ampy ny expérience. Fampiofanana sy tolotr'asa zao ilaina, izay no tena ilaina satria mila miofana aloha le ankizy dia efa manana expérience amin'iny izy dia afaka miasa avy eo dia ilay fanjakana ihany no manolotra asa ho anazy. Fahasarotan'ny tanora eo amin'ny resaka compétence sy ny diplôma ananany. Efa niteneniko teo moa izany hoe ny ilain'ny entreprise ohatra 5 ans d'expérience nefa le ankizy mety mbola tsy nanao stage, mbola tsisy expérience mihitsy dia sarotra ho an'ny entreprise nefa ny handray anazy satria le asa atao tokony hoe olona efa compétent zany manao an'le asa fa tsy hoe mbola hanavao. Fananganana entreprise ny tena solution tena mety satria tena vitsy ireo tanora amin'izao fotoana izao no hoe mahita asa vetivety amin'ny entreprise efa misy amin'izao fotoana izao satria efa feno daholo ireo dia mety kokoa hoe manangana entreprise mba ahafahan'ny sasany mba hoe mahita asa. Betsaka ihany koa ireo tanora izay misehatra amin'ny asa tsy mifanaraka amin'ny lalam-piofanana izay noratoviny teny amin'ny université ho hiatrany ny fanazavana. Matetika aloha misy ny ankizy izay zavatra nianarany tokoa no asa ataony rehefa avy eo fa noho ny antony zavatra maromaro indrindrindrina ny resaka mety hoe karama, ny resaka ny environnement ny asa dia tsy dia ilay zavatra nianarany loatra no asa ataony avy eo. Iny samy manana ny antony fa amin'ny ankapobeny ny antony dia hoe aiza no ahafahana mahazo karama, ahafahanao mivelona, ahafahanao mahaleo tena. Dia izay mampatonga ny ankizy hoe miova asa izy raha nianatra lalam-piofanana izy dia avy eo izy niova hafa satria tany no nisy nitady tany zany no nitady dia lasa manao an'izay zany, lasa manao an'izay ilay mpianatra. Araka ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena, afaka mamorona asa mivantana hatrany amin'ny iray hetsy ny sehatry ny teknôlôjia fifandraisan-davitra tahaka ny fohy be mpiadon na ny call center, ny famoronana rindram-baiko sy ny maro hafa. Hatreto tsy misy na marefy ny paikadimpanjakana ho fitrandrahana ity sehatra iray ity. Ny ankamaroan'ny tanora izay nivoaka fianarana teny amin'ny université izay misedra olana eo amin'izay fitadiavana asa izay.